manonona ny fiadanan'ny tompo riavana ho amintsika isam-baravarana ho an'ny tokantrano amin'ity famaranana ny herinandro ity. Afaka minitra vitsy dia hiditra herinandro vaovao indray isika. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra. Andeha hiain'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity andro fahatelo ity. Vavaka isika. Misaotra tompo satria tonga eto izahay eny ny teninao amin'ity fahatelon'ny andro izay ianaranay mikasika ny zavatra tokony ho tsarovana amin'ny lanteninao ity. Mitenena tompo fa mbola vonin-kiaino anao hatrany izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Amen. Riavana malala isany. Andro voalohany isika dia nianatra manokana ny hoe izao ny ataovy ho fahatsiarovanay. Ny andro faharoa dia nijery manokana isika ny amin'ny hoe tsarovo ny zavatra efa lasa taloha ela. Ary amin'ity andro fahatelo ity dia ny zavatra fahatelo ny asain'ny tenin'Andriamanitra ho tsarovatsika dia ny hoe tsarovy ny vadiny Lota. Satria nahoana riavana malala isa no tsaroana ny vadiny Lota ao amin'ny Luka 7:10 andiny 2:30. Luka 7:10 2:30 dia mazava ny resahan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsarovy ny vadiny Lota. Satria riavana malala isany ny vadiny Lota dia saika vovonjy. Raha metraka ny fantaninany aminao ao ankehitriny, inona ny tianao, saika vovonjy sa saika firy? Fa ny rariko atsika isam-baravarana dia rehefa tonga ny tompo eny amin'ny rahalanitra ho any an-danitra, afaka itentsika manao hoe saika very aho. Fa ny vadiny Lota kosa saika vovonjy. Satria rehefa nasiana niala tao Sodoma, niala tao Gomora izy niala iny efa niteneniny anjely manao hoe aza merika, tsy nafoy dia nitodika dia tonga vongatsira riavana malala isany. Fa nahoana ny vongatsira? Fa tsy vongan-kazo, na vongambato, na vongana tamanga. Vongatsira riavana satria ny sira dia misy heviny eo amin'ny fiainantsika. Ary amin'ity herinandro ity dia tiako raha ho tsaroantsika, izany isaky matsiaro sira antsika, ngamba bebe sira ny laoka ao an-trano ao. Mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra hoe vongatsira anie vadiny Lota. Ngamba mety tsy ampy sira, tsy tokony ampifamaly izany, fa tadio ny vadiny Lota satria saika vovonjy. Riavana eo atsisy tany mandrakizay tsika ankehitriny. Dingana kely fotsiny sisa dia ho tonga ny tompo ary andova fiainana mandrakizay. Raha te ho vovonjy ianao, raha te handova ny fiainana mandrakizay ianao, arao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Mety efa nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao hatramin'izay, aoka tsy ho kivy, aoka tsy herikerika, aoka hibanjina ny any aloha isan'andro riavana malala isany. Satria nahoana ity ny teny fikasana sahaza ho antsika rehetra, entina hiatrika izao dia ho any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izao. Ao amin'ny Matthieu 5:20 dia mazava ny resahan'ny tenin'Andriamanitra riavana malala. Matthieu 5:20 manao hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Riavana. Mety nanompo an'Andriamanitra ianao hatramin'izay, indraindray nierika eto amin'ity tany ity, indraindray variana eto amin'ity tany ity. Fa ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Dia ho vovonjy ve ianao? Aoka haritra amin'ny famponan'Andriamanitra, aoka atoky hatramin'ny farany amin'ny fanaradian'Andriamanitra. Verariko ho an'ny tokantrano tsirairay avy izay mijery manaraka ity tenin'Andriamanitra ity, mba haharitra amin'ny famponan'Andriamanitra ny. Rehefa ho avy izy eny amin'ny rahalanitra dia andova ny fiainana mandrakizay. Eo na amin'ireo havantsika, eo na amin'ireo sakaizantsika izay efa nandao antsika ka maty ao amin'ny tompo, ary amin'izay fotoana izay hiaraka andova ilay fiainana mandrakizay isika tsirairay avy. Hivavaka isika. Misaotra tompony amin'izany fanantenana izany. Fa indraindray mety variana mierika, variana eto amin'ity tany ity izahay tahaka ny vadiny Lota. Jesosy malalo, engany rehefa ho avy eny amin'ny rahalanitra ianao dia samy afaka hifampilaza izay manao saika very izahay. Fa amin'izay fotoana izay dia vovonjy izahay satria nandray ianao
voavonjy izay satria nanompo anao hatramin'ny farany. Taio ny tsirairay avy aminay, taio ny isa-tokantrano, ianao any no hiaraka amin'ny mandritran'ity herin'ny manavao ity amin'ny anaran'i Kristy. Amen.